Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany ilay feony fanantena ny tondra tokiazava. Nanatrika fanompoam-pivavahana tao amin'ny katedraly anankiray tao Londra ny mpanjaka vavy Victoria, mpanjakany Angletera indray andro. Nampieritreritra azy fatratra ny toriteny izay nodrenesiny, saingy tsy nanome azy ny fahatokiana tanteraka ny amin'ny zavatra tena ilainy. Dia nitodika tamin'ilay mpikarakara azy akaiky ny mpanjaka vavy, ka nanontany azy hoe: "Mo, azo atao ve ny mahazo antoka ny fiainana mandrakizay, na dia mbola eto amin'ity fiainana mandalo ity aza?" "Tsia," hoy ny navalin'ilay mpikarakara azy, "tsy hitako izay fomba tena azahoana antoka izany." Izany fanontaniana izay napetraky ny mpanjaka vavy Victoria izany sy ny valiteny azony dia navoaka an-gazety ka niantefa teo ambany mason'ny evanjelistra tsotra iray. Dia nieritreritra ilay evanjelistra ary nivavaka mafy. Avy eo izy dia nandefa taratasy fohy ho an'ny mpanjaka vavy, ka toy izao nivakin'izany taratasy izay nalefany izany: "Ho an'ny mpanjaka vavy omenay voninahitra lehibe avy amin'ny iray amin'ireto mpanomponao. Mahafantatra fa isika dia tokony hahazo antoka tanteraka fa onona mandrakizay ao amin'ny tranon'ilay raintsika izay nandehanan'i Jesosy nanamboatra izany toerana izany ho antsika. Azoko atao ve ny miangavy ny mpanjaka vavy mba hamaky reto 2 reto ao amin'ny Baiboly?" Izany dia voalaza ao amin'ny Jaona 4:9, Romanina 10:7 sy 10. Ireo 2 ireo dia milaza fa ny finoanan'i Jesosy Kristy Tompo no mitondra ny antoka feno antsika, na dia mbola eto an-tany aza isika. Hoy ny mpanomponao noho ny fitiavan'i Jesosy. Afaka tapabolana taorian'izay dia naharay taratasy tsotra iray ilay evanjelistra. Taratasy tsy nisy nahalalana azy hoe avy tamin'ilay mpanjaka vavy Victoria, kanefa rehefa nosokafana dia fantatra fa avy taminy tokoa izany. Taratasy izay nanambara ny finoan'ilay mpanjaka vavy sy ny fahazoany antoka sahady ny fiainany mandrakizay. Izao tokoa mantsy voalaza ao amin'ny Romanina 10:10 manao hoe: "Fa amin'ny fo no inoana azahoana famarinana, ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena." Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoao am-pofazamalaina, fartomotrany andro izao. Miatrikady mafy isan'andro izao, sono afatra apetrako aminao, maherezekely sisany ho vitany adinao. Ireo sento sy tomany zay ainanao ety, mandalo ihany izany fa tsy odory. Zao rehetra izao dia tsy aritra, maharete rehefa miandry anao
lay tsara lavitra atodio ny fijerina alao sara tsaina lay fiainana mandrakiza manoma finifinoana fa tsy hoelintsony ho afakiana tarika hanitry Kristy vayanambola mikiry amin'ireo litrana mba efimpirimpiry nono lavina ilay tanana maniry anafaka fanaleonao zao tontolo izao zay feno fitaka atodio ny fijerina alao sara tsaina ianao kilasy oma fafatesana no miandriana ny famonjena natao de tsy noraisina ny ola misiny azonao atao atolory anin Jeso ny fiainana asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana fiderana mandrakizay no atolotra ho an'ilay Andriamanitra izay nahary atsika noho ny fitiavany sy ny famindram-pony ka sambola velinaina afaka mifampitafa amin'ny alalan'izao onjam-peo izao miarahapany rehetra ary dia manasanao angilatsofina ny vanim-potoana fahavaratra dia fotoana mampandrobona ny zava-maniry satria misy ny orana amin'iny kanefa misy ihany koa ny indrokely eo amin'ny vanim-potoana io ihany koa ny famelezan'ny bibikely inona ary ny vahaolana na izaza ve tsy hahavitan'izany orana zandry teloka orana tena ohatra ny vaky mihitsy ny lanitra ka dre ary taizy ty ianao no nahita nyity goniny tafiana fangatsy avy any an-tsaha akory ka nandalo tary amin'nyrimbelo aho nitady ody biby de nomeny an'io gony io fa tsy misy lamba tsy lena tao aminy io kosa mba maharo zay voariko
fa ody biby ahoana aloha le nalehanao tany imbelo e? Loza ny eridely fa tapitra nohan'ny fano sy ry kalabe sy ry kalafotsy ty voly any an-tsay e. Marina hoe ede hinao ve raha ireo no mitoy a dia asa zay anjohony ty fahavaratra ty. hitako mihitsy ireo faritra miha malazo ireo fa noeritreretiko hoe main'ny ainandro. Ay bibikely mihinana azy. ede mba mila solomaso kosa ary porosika. le solomaso mama efa tsy mety amin'ireny aloha indramina fa rehefa lafo ve ny vokatra tsy ho hita eo ihany ny atao anao ridely a. Si zany ve ho azo fa ny ody biby ary ty mbola hifampidedavana. ede de ohatrinona indray zao zany ody biby ndrimbelo zany tandremo anery porosy sao de mba fanafody efa lany andro zany fa tsy misy vola miala zany raha matotia sady tsy ho lany andro mihitsy satria vo avy amboarina dia atondraka ny voly. iza no anamboatra n'ity ody biby kely? Zafa izy andray ridely a. fa nanomboka oviana indray raha porosy mpanamboatra fanafody. io mezo tsara ho hitanao ny fahombiazan'izany sady biolojika tsy atahorana nimba amin'ny fahasalamana. sady tsy elam-bola ho ianao ede nao ve nefa mahomby enao ve kanefa tsy manimba fahasalamana. aiza no isy an'izany ry porosy amin'izao vaninandro zao a. ortily inone sika malagasy any aneny manana an'izany vodina tamotamo sy voandelaka raha matotia. ede marina ve zany ry porosy a? vavolombelo mpiasa ny baingy jereo ny fambolena taondrombelo raha mba misy hoan'ny biby kanefa milemidenoka sy maity sy mavaniry. tena voamariko mihitsy aloha zany. fa no everiko hoe fanafody vazahany no ampiasaindry zareo. ede hay ka ady gasy de ahoana ny fikarakarana an'le tamotamo sy voandelaka ary porosy? totoina miaraka fotsiny ny vodina tamotamo 500 grama ny atsasakilao zany sy ny voamboandelaka rokapoka. de zay fangaro zay a no ranona de eno afafy amin'ny volo misy biby. fa zao a azo atao fiarovana tsara ihany koa nefa atao ahoana indray zay ry porosy? le fangaro voatoto iny ihany no ranona ombelo de afangaro am'izay masombolo voliny. tsotra kosa izy zany a. na izaza ve tsy ahavitan'izany. andao karakarainainga narangaty so maty eo ny voly a. aiza moa le sobika kely iny angalako voamboandelaka. aleo miandro rapitso mazava ny andro efa mimaizina moa miorana mbola avy so zavatra fa no entinao miaraka amin'ity maso tsy de mahita firy ty kiana irana ka. si le hoe aviorana nga fa mbola hitako tsara ny voandelaka. aza maimaika ho ardily so velona indray ny hoe tsy nahomby akory ny fanafody bibikely ny porosimbelo nefa ny voamboandelaka ny soloina voatsinify na voanjavatra hafa. enao koa ka raha pitso voamangiran-draty zany de efa atao io a. zay ry porosy a. eno ay tantara no soratany Zoanitra novelon'ny mpanoratra sy Rila. tsotra tokoa vahaolana amin'ireo bibikely fano na kalabe kalafotsy izay mpanimba ny voly amin'ny fotoam-pahavaratra. vodina tamotamo atsasakilao na 500 grama totoina miaraka amin'ny voamboandelaka rokapoka. iny no asiana rano dia andrana ny voly na ihany koa soroana de ny meloa
ranoina kely ilay fangaro dia afangaro amin'ny masomboly izay ho volena. Andramo fa tsy manahirana nefa mahasoa zoanitra Srila no farimbona na totosany fandaharana asa sy tontolo iainana tamin'ity androany ity dia samy hotahin'Andriamanitra ary. Radio feon'ny fanantenana. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Teny malala faly miara-panao indray ny namanao ndray movonjerinay vo sy ny namana samma izay mikirakira vata marobokotra amin'ity anio ity. Dia isika anokatra ny baibolitsika ary maky izay voasoratra ao amin'ny boky ny Exodosy. Ny Exodosy 2 ary ny 9 ka hatramin'ny 4. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Exodosy 2:1 ka hatramin'ny 4. Ary nisy lehilahy anankiray avy amin'ny mpianakavin'ny Levi lasa nakavady tamin'ny zanakavavin'ny Levi dia nanananaka raha vehivavy ka niteraka zazalahy. Ary rehefa hitany fa zaza tsara izy dia nafeniny 3 volana. Ary rehefa tsy azo nafeniny intsony izy dia nangalany fiara zozoro ka nopetahany asfalta sy dity ny fiara dia napetrany tao ny zaza. Ary napetrany tao anaty zozoro teo amoron'ny ely ny fiara. Ary ny anabaviny nijanona teny lavidavitra eny mba hahita izay hatao aminy. Rehefa mamaky izany tantara izany sika dia tantara izay tokony ho lava satria farafahakeliny herintaona sy 3 volana. Ary ahitantsika ny tantarany Mosesy zaza izany. Rehefa teraka Mosesy dia hitany rainy sy ny reniny eo amin'ny 2 fa zaza tsara izy. Zazalahy zany niteraka eto, zanaka Hebreo ary zanaka izay voaheloka ho foaty noho ny lalàna izay navoaka ny Farao tamin'ny fotoana io. Raha jerentsika mantsy ny tantara amin'ny Exodosy 1 dia milaza izany tantara mampalelo izany hoe ny zanaka Hebreo rehetra raha lehilahy dia vonoina eo am-piterahana. Teto nefa ny zavatra nitranga dia tsy izany fa rehefa teraka somatsara ity zazalahy ity dia Mosesy izany dia hitan'ny ray aman-dreniny fa zaza tsara izy. Le hoe zaza tsara eto zany dia voambolana anankiray anehoana fa hoe zaza velona somatsara izy aloha, zaza matanjaka tsara izy, ary zaza tsara bika ihany koa izy, ary zaza tomady sy salama. Koa rehefa hitany zany dia nafenina nandritra ny 3 volana io zaza io. Nahoana moa no hoe 3 volana no azo nanafenana azy? Satria eo ny zaza dia raha ny volana voalohany dia matory foana izy, ary tsy dia raha ohatra mitomany ary dia kelikely feo. Raha ny 2 volana dia efa mihiratra ny masony, efa mahita ny manodidina izy, ary zaza efa manomboka manaraka ny manodidina azy rehetra. Ary rehefa 3 volana ny zaza dia zao zaza efa mahita tsara ny ray aman-dreniny ary mahafantatra olona, mahafantatra tsara. Ka ny mampalahelo indrindra an'ireto ray aman-dreny reto hoe ity zaza ity dia zao voalohany olo tsy azo afenina satria efa mila mba nivoaka ny trano izy, mba mahita ny any velana izy, tsy mety ho fehezina ao an-trano intsony. Ary faharon'izay dia zao hoe zaza izay tokony ho fantarina amin'izay ny tena hoaviny, satria raha ny marina dia fanameloana ho foaty no efa mitatao teo amin'ny lohan'ity zaza ity. Ary sarotra ny ilaza hoe ahoana no anafenana an'izany zaza zany zay voaheloka ho faty zany, satria manafina olo meloka izany. Koa zay nanafina dia anisany meloka ihany koa, ary dia hiarany ny saziny ny fahafatesana.
koa eo amin'ny 17 ary dia hoy izy hoe rehefa tsy azo nafenina intsony izy dia nangalany fiara zozoro ka nopetany asfalta sy dity ny fiara dia napetrany tao ny zaza. Meteza mipetraka ao amin'ny zany toerany zany ray aman-dreny zany isika, mitady ny fomba rehetra navotana ity zaza zay efa niara-ny aina 3 volana taminy ity, ary efa hitany ny fahatsarany rehetra, ny mahafinaritra rehetra eo amin'ity zaza ity, ary efa zaza efa mifakahazo resaka, fakahazo teny aminy, dia izao ny farahevitra nananany dia andeha anaovana fiara zozoro izy, lakana kely zany, dia ho apetraka ao izy dia atao eo moromorony ely ilay fiara apetraka ao anaty rano ihany. Tahaka ny manary an'ilay zaza ihany zany, satria raha ny baiko nomeny farao dia hoe arina ao amin'ireny ranon'ely avokoa rehefa zazalahy hebreo. Ary fomba nanariany azy nefa dia fantatsika fa fomba anankiray zay maneho ny tena alahelo-pony reto ray aman-dreny reto, zay voatery isaraka amin'ity zanany ity. Ary ilay fomba nisarahany zany dia tsy nataony amin'ny fomba misy abibiana, fa nataony amin'ny fomba araka izay azo atao amin'ny maha-olombelona. Mampalelo ry mpiaino malala fa amin'izao fotoana zay iainantsika izao dia misy renim-pianakaviana zay ataontsika hoe amin'ny fomba teny malagasy tsy mataotody ka manary ny zanany eny amin'ny tontolo eny, misy any amin'ny fanariam-pako, misy azy any amin'ny trano fivoahana, misy any amin'ny toerana fanariana zay takotakona any anatinaty ala any, ary dia mety ho an'ny biby na mety oloam-pitorana eo ilay zaza maty rery eo. Misy ray aman-dreny toy izany tokoa. Ary misy ihany koa nefa ankoatran'izay ireo zay tsy misalasala fa manala aina, zaza mbola velona ao kibo no esorina, fa ny an'reto ray aman-dreny reto kosa dia zao nanaovany fiara izy anavotana azy. Nila fotoana zany, tena mila fahaiza manao, satria tsy ny olona rehetra ny mahay manao an'izany hoe lakana kely zany, ary indrindrindrindra ny fony manontolo no entina natanteraka n'izany fiara zany. Mety nisy ranomasony rotsaka, tena tsy ferana tokoa izany, ary ny alahelo-po moa zany dia tsy maintsy ho naraham-bavaka be dia be, satria ho alefa ity zaza ity. Dia napetrany tao anaty fiara zozoro ary i Mosesy teo amoron'ely, ary izao tsy napetrany irery, fa ilay nabaviny zay efa mba nitaizataiza azy tao, nahita azy tao, dia najanona teny lavidavitra teny, mitazatazana ahoana ny mety ho fiafarany ny tantaran'ity zandriny lahy ity. Azo inona fa samy nalahelo izy telo mianaka reto isaraka amin'izany tovolahy izany, kanefa dia zao zavatra nitranga dia tsy kivy izy ireo. Matoa mbola nitazana teo ny anabaviny dia mbola nanana fanantenana izy ireo. Eny aina no tiana hovonjena, zaza velona soamantsara ary zaza tsara no tiana avotana. Zany dia mbola nivavaka, tampa-tokiana, tampa-mendrehana, ary nangataka tamin'Andriamanitra ny amin'ny mba hitahiana an'ity zaza ity ireto fianakaviana ireto. Mafy zany sary zany ary raha misy angamba teo amin'ny fiainany nanaovana vavaka tena tamin'ny fony tokoa, vavaka mafana, dia tamin'ny fotoana io ny tena nilany azy. Raha nisy fiantsona ny fanahin'Andriamanitra tamin'ny fo tena feno fanantenana sy feno fahirezana tokoa no nentin' reto fianakaviany reto nangataka tamin'Andriamanitra ny mba hanavotana izao zaza zao. Tsy mbola fantany loatra hoe ahoana ny fomba hanavotana azy, fa dia io anabaviny io no nitazana ahita izay atao aminy. Ry mpiaino malala, sarobidy ny aina, sarobidy ny zavaboarin'Andriamanitra, indrindra ny olombelona, satria feno fanahy, feno ny hoavy zay anakinan'Andriamanitra asa eto amin'ity tany ity ny olombelona, ary zany indrindra na tonga tafiditra tao anatin'ny didy folo hoe aza mamon'olona. Koa eto
dia latsaka katerena reto fianakaviany reto, mety mipetraka mifanontaniana hoe izahay ve mamon'olona raha mandefa azy, tsy naleo ve ty tonga de naterina tany amin'ny farao, kanefa zao mba tsy isian'izay fietsika mivantana feno fahadisom-panantenana izay dia mibitsy mifanamasina izy mba hametraka ilay zaza ao anaty fiara zozoro. Ary zay zany le tena ataotsika amin'ny fomba fiteniny malagasy hoe de miankina amin'ny fitondran'Andriamanitra. Ianao ve mba manana zany fomba fijery zany? Ianao ve mba manana zany fomba fiaina zany hoe manakina tanteraka ny fiainanao amin'Andriamanitra ary miandry zay fomba itantanany ny fiainanao, na fomba itantanany zanakao, na ny fomba itantanany ireo manodidina anao? Ry mpiainy malala, hitatsika fa rehefa bitsehany fanamasina isika de misy vahaolana zay tsy takatry ny saina apetraka Andriamanitra amintsika. Ary tsy hoe rehefa misy fietsika ataotsika ireny de tonga ho azy izy ireny, tahaka ny nanaovana nytony sambo zozoro itony zay ametrahana ny zaza, fa efa misy planin'Andriamanitra zay apetrany ao. Ary toy zany koa ianao, misy fiara zozoro efa mety asaina tsanganao anoany mba ametrahana zavatra zay ho avotan'Andriamanitra. Eny, mety misy lalana any zay azahoana manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, meteza anaiky zany feon'ny fanamasina zany. Fa ny fiainotsika ny fanahan'Andriamanitra no hany lala tokana azahoantsika manatanteraka ny sitrapony, ary azahoantsika ihany koa ny fanantenana fa isy valiny tsara eo amin'ny fiainatsika. Mampahery anao ary amin'izany teny zany amin'ity androany ity, ary de mametraka ny veloma vetivety indray ho amin'ny fotoana manaraka sitrapon'Andriamanitra. Veloma tompo. Tarika lalao. Fiziane male mi fanai simba mi avuna wapu habetrawewa mini kureu debi zai mazonau famura fanai tiana Jesu wente wa mini rewetana mavesacha Fiziane male mi fanai simba mi avuna wapu abetrawewa mini kureu debi zai mazonau famura fanai tiana Jesu. Radio Adventiste Maneran-tany, lay feon'ny fanantenana. Mahakivianauve ni fiainanao sarundrahuna ni awampuna wao mahazina fuku ni lala na halehanao azakivifa hamujanao Jesu Entwe wamini rewetana mavesacha Fiziane male mi fanai simba mi avuna wapu abetrawewa mini kureu debi zai mazonau
mahazo anao fa morafanay tianao Jeso etoeo aminy reo entana mavesatra vizyany male mifanay tsy mba miavona apo apetrao ewa minikoreo tebiteby zay mahazo anao fa morafanay tianao Jeso ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. harena ny fahasalamako harena ny fahasalamako tandrovy ny fahasalamanao fifaliana trano no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana harena ny fahasalamako izao miarahaba-trany raha zay ianao voatafaraka amin'ny AWR antenaina mba hitondra soanao fiainonany onjam-peo maro ireo tsy salama no ny antony maro samihafa andao isika hivavaka ho azy ireny Andriamanitra rainay be fitiavanao misaotra anao zahay amin'izao ora izao satria mbola afaka miantso ny anaranao mino izahay fa miaino anay ianao mamelany elokay mivavaka ho an'ireo tsy salama na ny miaino anay amin'izao ora izao na ireo tsy miaino ihany koa lay tanan'i Jesosy mpanasitrana neno hitalaoko anendry ny aretina sy ny rofo rehetra aoka izahay ino izany fanasitrana nataonao izany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy mahavonjy amen dia mirary sosy fahasitranana tompoko kolokoloiny motera manaononareo ry sendra fily manaononareo ela ndray se voatazana ka manaononareo any mandroso zay aloha azo lazaina hoe salama rehefa tsy mandretakeo ampandriny zay aloha ny serisery kely ny koakoaka kely reny efa zary mahazatra zay aloha de mariny eo aloha razoko mipetraha de reto mimofogasy ho any fa lavidavitra ihany di tongotra makaty aminay miala amin'ny fiara fitaterana iny oadray ndriko zany raha zandro de tena misahirana tsisy misahirana eo razoka orsindra zany efa ny sakafo tsara mihitsy ny aingatany aminay tsisy nahitan'izany fa hoan'ireo mandra-pahamasaky ny sakafo atoandro angamba kosa tsy andro sakafo atoandro aho fa saika mba antany amin'ny zaravadindriko fotsiny any aho hoe mety ho azoko ihany vily fitaovam-panodinana zezy ka tsy maintsy misakafo se razoko fa
raha toandro mihitsy izy vo tonga eo a. Inona inko? Mariny ao raha tsy diso ary a de nijery an'izay fitaovana fanodinana zezik'izay mihitsy ny nalehany any a. ay karaha zany ataovy ny asandriko fa aleo aho mba hitazatazana ny tanànanareo aloha ka. Eo aloha hoan'ny mofo fa avy eo se mitazatazany e. Okizay fa azam-piana tsondro sendra. Reo ve olany e? Ahoana tsy olany e? Manahirana kondriko koa. Tena marina raha tsy solaniko eto daholo ny tombom-barotra amin'ity varotra ataonareo. Hoany fa impiry an-dalo aty se sady niavana koa no isairanana fa izany ray e. Liretsia. Tena ohatrany somary taraiky zary zany fa tsy aleo tonga de misakafo de finosiko fotsiny ny azy ry fily. Aleo miandra ry sendra fa vo mitatao vonana ny zao e. Zay aloha e. Mino afy efa ho avy izaiky no. Karaha zany. Reto ary aloha makasoka atao ody ambava fo mandra-pihinana ny sakafo atoandro e. Ory sendra. Ahoana e? Fa tsy ala sasatra mihitsy ve zany le vavony fa de ihinan-kanina foany. Marina tsy arary ny farany. Tsisy marary zany eo raha zoky a. Zay voky ihany ane hono ny maharaka ny namany eo minana aza mihafahafa mihitsy. Za kosa aloha tsy hinana an'ireo e. Na dia alahelo mafy arindriko. Andray kosa le mofo gasy ary mbola tsy levina akory dia fa ampiana ny reto makasoky reto indray. Dia avy eo mbola ihinam-bary ihany koa. Mihinana aloha rehefa misy ry fily fa rehefa tsisy ve moa inona no atao eo a? Tsy manao an'izany ary sendra. Andray? Mafy an'ile tsy mahalevo-kanina fa resaka ka atao e. Tsisy tsy mahalevon'izany eo e. Sady ny any motera efa tsy de tsaratsara tsondry kelakely tya. Fangamonareo nahazo fiara rasoky? Ory sendra. Ahoana e? Ny vavoniko anie tiako resana amin'izany motera lazaiko andriko zany e. Anisan'ny karazany motera mampiodina ny vatana ny vavony e. Aleo kolokoloina ihany. Si de ze sakafo kely io ve de ampaninina vavony e. O indriko. Fa zao no adinindriko. Hoe ahoana? Io sakafo hoanina matetika tsy amin'ny lerany io ny tena mampaninina ny vavony. Marina hoe? Aleo mitandrina razandro fa mafy an'izany marary vavony zany e. Sady aleo hinanana sakafo ara-pahasalamana ny vola toy izay tsabona ny vavony. Zay indray no tsy tato an-tsaiko. Ianao ve? So de mba aretim-bavony tokoa ary raha zoko ny mahazo ahy amin'ity kiboko marary lafo ity de misy taona ny mandoa mihitsy. Orikala kely ty andana mihitsy ndriko mandeha makany amin'ny dokotera fa izy ihany no mahalala ny amin'izany. Zany eo? Sady tsisy vavony vaovao azo vodinana iny etsena raha sendra fa rehefa simba io de zay no izy. Aza misy an'izany raha zoky. Motera moa no ilazanse an'le vavony teo. Aleo kolokoloko ny moterako raha izany kya. Kolokolo ny moteran'ny vatatena andriko. Zoanitra no nanoratra ny tantara na rahanao teo no velomin'ny mpanoratra sy Rila. Anisan'ny taova-manana ny lanjany ao amin'ny vatantsika olombelona tokoa ny vavony. Rehefa tohina izay vavony dia ohatrany tsy misy mahafaly ny zavatra rehetra tao sy ny zavatra rehetra hohanina. Efa andresantsika teto amin'ny fandaharana ny karazana aretim-bavony toy ny ulcère, ilay aretina antsoina hoe RGO,
mbola misy hafa ihany koa ve? Andao ampandrosoitsika vetrany ny namana Rila miaraka amin'ny dokotera Jokebeda menofinaritra ary. Tafaraka ato anatin'ny fandaharana harena ny fahasalamako isika. Miaraba ny mpiaino rehetra tsy ankanavaka dia miarabanao dokotera. Tamin'ny resaka izay ny fanaovantsika tamin'ny lasa dia efa niresaka aretim-bavony karazany anankiroa ianao. Mbola mety misy karazany hafa ihany koa ve tsara ampahafantarina ny mpiaino antsika amin'ity aretim-bavony ity dokotera? Tonga sondray eto amin'ny fandahana makasika ny fahasalamana. Androany isika dia jery karazana aretim-bavony anankiray dia tsinona izany fa ny vavony izay tsy malevikanina. Ya, ahoana moa dokotera le hoe vavony tsy malevikanina? Zava-dehibe ny fahafantarana azy ity satria rehefa tsy malevikanina ny olona iray dia dikan'izany tsy mahavita ny asa tokony ho ataony ilay vavony. Dia rehefa tsy afaka mandevona sakafo araka ny tokony ho izy dia tsy misy otrikaina tafiditra ny anatin'ny vatana. Ohatrany hoe zava-poana zany ny nanana sakafo fa lasa mandeha makany amin'ny maloto fotsiny ilay otrikaina izay tokony hitondra fahasalamana hiady amin'ny aretina hanome tanjaka ny vatantsika. Noho izany zava-dehibe ny fahafantarana ny fomba atao izay ahafahana misoroka n'ity tsy fandevonan-kanina ity na mitsabo ny tsy fahafahan'ny vavony mandevi-kanina. Inona zany dokotera ny tena antony mahatonga ny vavony tsy alevi-kanina? Voalohany indrindra ho jerentsika androany dia ny fisotroana rano eo am-pisakafoanana. Rehefa misotro rano eo am-pisakafoanana isika, inona ny zavatra mitranga? Ilay rano sotrotsika dia lasa manapoka ny asidra izay tokony andevona ny sakafo izay hohanitsika. Ary rehefa voatapoka ny asidra dia lasa tsy mahery tsony ilay izy. Dia rehefa tsy mahery izy mazava ho azy tsy mahavita manao ny asa fandevonan-kanina araka ny tokony ho izy izay tokony ho ataony. Tsy tokony hisotro rano eo am-pisakafoanana zany? Izao voalazan'ny misionera medikaly anankiray mahakasika an'izany. Tsy misy fisotron-drano ilaina eo am-pisakafoanana. Arakaraka ny mahabe rano ampidirina miaraka amin'ny sakafo ao anaty vavony no mahasarotra ny fandevonan-kanina. Zava-dehibe araka izany ny misoroka ny tsy fisotroana rano eo am-pisakafoanana. Raha zany dia aiza ho aiza zany ny tokony hisotro rano dokotera? Tsara ny manaja ny fotoana fisakafoanana sy manaja ny fotoana hisotroana rano. Adiny iray alohan'ny sakafo no tokony hisotro rano farany ny olona anankiray ary adiny roa ao aorian'ny sakafo indray izay vao tokony hisotro rano. Mazava izay. Ankoatran'ny fisotroana rano eo am-pihinanana dia inona ihany koa dokotera no mety antony ahatonga ny tsy fahalevonan-kanina? Anisan'ny mahatonga ny vavony tsy afaka andevi-kanina ny fihinanana anelanelam-potoana. Inona mahatonga an'izany? Ny sakafo roa mantsy dia tokony mielanelana adiny 5 satria mila adiny 5 ny vavony mba ahafahana mandevona ny sakafo sy miala sasatra. Raha misakafo zany zao tsika amin'ny 7 ora maraina dia amin'ny 12 ora izay vao tapitra ny fandevonana ny sakafo sy ny fialan-tsasatry ny vavony. Amin'izay fotoana izay izy dia matanjaka tsara, vonona tsara andray ny sakafo manaraka ary afaka mandevona an'izay sakafo ampidirina ao amin'izay. Raha misakafo anelanelam-potoana ilay olona, ohatra zany amin'ny 7 maraina izy ny sakafo, tonga ny amin'ny 5 na amin'ny 10 te hihinan-kanina izy. Inona ny zavatra mitranga? Ajanony vavony ny fandevonana ny sakafo izay efa natombony ilay tamin'ny 7 iny dia manomboka ny fandevonana ilay sakafo vao nampidirina indray izy. Andeha atao hoe misakafo indray ilay olona amin'ny 12. Tonga ny amin'ny 12 mbola tsy vita ilay fandevonana sakafo tamin'ny 7 mbola tsy vita ilay tamin'ny 10 na ilay tamin'ny 5 dia efa miditra indray ilay amin'ny 12. Mbola tsy niala sasatra akory ilay vavony dia efa lasa indray izy ajanony daholo indray ilay fandevonana ilay sakafo teo aloha dia manomboka fandevonana sakafo vaovao indray izy. Reraka izy ny farany. Eritrereto hoe raha mbola misakafo koa ilay olona amin'ny hariva amin'ny 3 ohatra
dia tena reraka ilay vavony satria sady tsy vita ilay fandevona-kanina no tsisy taona ny alana sasatra mihitsy izy. Impiry isan'andro izany no tokony sakafo ny olona iray raha tiana ho salama ny vavony ny dokotera. Izao voalazan'ny manam-pahaizana misionera medikaly anankiray, tokony ho fetra farany indrindra amin'ny fahafaham-po ny sakafo intelo isan'andro ary tsy mihinana na inona eny anelanela-potoana na paoma iray aza. Tokony elanelanina 5 ora ny fitaom-pisakafoanana 2 farafahakeliny ary tadidio hatrany fa ho hitanao hoe tsara kokoa ny misakafo indroa noho ny intelo raha andramana. Ya, ahoana tsara izany ny tena idealy amin'ny fisakafoanana raha izay torohevitra nomen'ny manam-pahaizana medikaly ny resahanao teo izay? Reto izany ny torohevitra mba hanajahana ny fotoana fihinan-kanina, mba hialana amin'izay fihinanana anelanelam-potoana izay. Tokony adiny 5 ny elanelan'ny sakafo 2 dia tsy asiana sakafo mihitsy eny anelanelana eny na paoma iray aza. Ary ny tena tsara indrindra dia indroa ny sakafo izany dia tena nampy ny vavony hiala sasatra araka izay tokony ho izy. Raha ohatra ka tsy tratra ilay indroa dia intelo farafahabetsany no tokony hisakafo. Eny ary, amaraparana ny resadresakantsika dokotera, dia raha tena hoe noana be izany eny anelanela-potoana eny, dia inona no tokony ataon'ilay olona dokotera? Mahatonga ny olona anankiray ho noana eny anelanelana eny dia na izy tsy sakafo tsara maraina, maivana be ilay sakafo tamin'ny maraina, na efa zaharatsy ilay vavony ka rehefa tonga ny amin'ny 7 dia efa mitady sakafo izy satria izay no nanazarana azy, na reraka ilay vavony ny zavatra angatany dia fiala-tsasatra. Kanefa matetika rehefa mahatsiaro noana tsika dia vao may ampitsika sakafo indray ilay vavony efa mitaraina hoe reraka. Inona tokony atao ary rano sotroina, rano madio tsy misy siramamy, tsy jus fa rano tsotra sotroina rehefa mahatsiaro noana eny anelanelana eny, fa iny anampy ny vavony hiala sasatra sy amerina indray ny fiarovana ny vavony araka an'ilay ndresantsika mahakasika ny ulcère gastrique tamin'ny fandarana hafa. Ho hitantsika manaraka ireo fomba atao mba anampy ny vavony andevina ny sakafo araka ny tokony ho izy. Mankasitraka anao indrindra tompoko. Isan'ny aretim-bavony ny tsy mahalevokanina. Azo soroina tsara nefa izany araka ny fanazavan'ny dokotera Jokebeda teo. Dia anjarantsika ny manao fampiarana ahasoa ny fahasalamantsika. Isaorana indrindra ny dokotera Jokebeda ny zarany mahasoa tamintsika. Isaorana ihany koa ianao manjohy hatrany ny AWR. Hifarana treo indray ary aloha ny fandaharana renan'ny fahasalamako. Zohanitra sery ilana ny farimbona na hatotosa izany. Tsy adino ny manolotra anao ny teny soatra masina. Ifanaovantsika mandrapitafa ao amin'ny Korintianina 1:7 manao hoe: koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona ataonareo dia ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Kolokoloha io salama mandrakariva ny vatanao, fa ho voninahitr'Andriamanitra izany sady mahasoa anao tokoa. Mandrapitafary. AWR téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Faneteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Faly miarabanao mpanaraka ity onja-peo ity.
ny fiadanan'ny tompo ane ho aminao. Mbola mitoy ny fiarahantsika mianatra ny soratra masina mahakasika ilay loha hevitra hoe mamita ny iraka amin'ireo mila fanampiana. Nahita antsika ilay tenin'i Jesosy faraka izay efa nataontsika tamin'ny anankiray amin'ireo rahalahiny kely indrindra ireo no nataontsika taminy. Mateo 5:20. Efa nahita antsika ireo olona izay nampiny namany, nampiny Jesosy ka nahazo fitahiana, ary nanasantsika ny tompo mba hanampy ihany koa ireo izay mijaly eo amin'ny manodidina antsika. Ary ny hery manosika antsika ahafahantsika manampy ny hafa dia ny fitiavana. Ny fitiavana no tena manosika antsika hanampy ny sahirana, hanampy ny mijaly. Zany mahatonga ny lohateny kelitsika androany manao hoe fitiavana lehibe kokoa. Zany hoe tena ilaina ny manana ny fitiavana lehibe kokoa izay ahafahantsika manampy ny hafa. Fa mialoha ny dirantsika amin'izay fianarana izay dia manasanao aloha ao hivavaka. Rainay masino fitiavana ianao, ampio izay mba hanana izany fitiavana izany ihany koa ka afaka hanampy ny hafa. Izany anefa dia tsy ho ainay raha tsy eo ny fanainao masina izay hitaridalana anay, izay hanampy anay, hanome hery anay ko androany. Mangataka ny fanainao masina indray ary izahay mba hitarika anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fitiavana lehibe kokoa. Toy izao no nambaran'i Jesosy eo amin'ny Jaona 5:17. Jaona 5:17 manao hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Eto Jesosy dia milaza fa ny olona anankiray manana fitiavana dia misy zavatra tsy maintsy atolony, misy zavatra tsy maintsy omeny. Eto manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany, hamonjy ny namany. Moa ve tsy zany no nataon'Andriamanitra? Araka ny Jaona 5:17. Jaona 5:17 manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ka eto zany ny fitiavana dia manome. Andriamanitra nanam-pitiavana nanome ny zanany. Eto indray Jesosy miantso asianao izay manana fitiavana dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ka raha mahita isika reo namantsika mila fanampiana dia manolora izay azonao atolotra. Eny na ny ainao aza dia tenenin' Jesosy eto hoe azonao ataony manolotra izany. Nahita ny antsika tany amin'ny fiandohan'ny finarantsika fa ilay marariny paralisisa izay nampian'ireo namany dia tsy mora zany hoe mianika tafitrano mibata marary, manala ny tafo, mandatsaka azy eo ambany ary tazadino fa tsy maintsy mbola averina koa le tafo, averina amboarina rehefa avy eo. Nahafohy fotoana izy ireo, nahafohy hery izy ireo, nanampy ilay namany izay marary, nanolotra izay azo natolotra izy ireo mba hanampiana ny hafa. Toy izany koa no tian'Andriamanitra mba ataoko, ataonao, mba hanolotra, mba hanome izay azonao atao, ampio ny hafa. Raha namanao izy, ampio omeo azy izay azonao omena azy avy aminao. Manana atolotra foana ianao. Ka raha tsy fantanao ary hoe iza ny namana tokony ho ampianao dia zao, ity misy fanandramana azonao atao. Manaova fanadiadiana mikasika ny manodidina anao,
mikasika ny fiarahamonina misy anao, ny tanàna misy anao. Fantaro ireo olona zay mila fanampiana. Atomboy zany mandinika ianao, manadiady ianao hoe manahoana ireo olona manodidina, ireo mpifanolobodorindrina amiko, eo amin'ny fokotany misy ahy, de fantaro fa tsy laozan'ny olona mila fanampiana foana eo. De rehefa hitanao reny voarainao an-tsoratra daholo hoe rianina sy rianina mila fanampiana, de misy zavatra azonao atao, misy zavatra azonao omena sahady ireo olona ireo. Ny fotoananao de atoloro azy, mivavah ho an'ireo olona ireo, mangata fanampiana avy amin'Andriamanitra mba ahafahanao mahita lalana hizorana, ahafahanao manampy ireo olona ireo. Andriamanitra de mahalala fa misy zavatra azonao atao, noho izany mivavah. Efa zava-dehibe sahady ny fanokananao fotoana ivavahana ho an'ireo olona zay mila fanampiana reo. Mety ho fehekana zany kanefa azonao atao ny mivavaka ho an'ireo olona reo. Raha be dehibe izy ireo de afaka mifidy ianao, mety olona iray, mety olona iroa, fianakaviana iray, tokantrano iray, tokantrano roa na telo, zay azonao atao de mivavah ho azy. De ankoatran'izay manomboa an'ilay manantona mifangaro aminy. Araka ny anaratsika hoe ny fomba fiasan'i Jesosy mifangaro amin'ny olona de manatona an'ireny olona reny. Ary ireto misy fanontaniana zay tsara mba hovaliana. 3 reto fanontaniana ireto mba hafantaranao hoe atraiza moa ny mety azonao atao ho an'ireo olona reo, atraiza ny mahanamanao an'ireo olona reo, araka ilay lohatenitsika hoe manampy ireo namana zay mila fanampiana. Zao le fanontaniana voalohany: moa ve io olona io namanao io tena namanao araka ny ohatra naseho an' Jesosy, araka ny fisakezan'i Jesosy? Tena namanao araka ilay fisakezana ataon'i Jesosy ve io olona io? Zay le voalohany. Valio zay de ho hitanao raha tena namanao araka ny fijerin'i Jesosy marina le olona. Faharoa, moa hoe fantatrao izay ilainy eo amin'ny fiainany? Moa hoe fantanao hoe inona ny zavatra ilainy olona io eo amin'ny fiainany? Raha tsy fantanao manko zay, ahoana moa ny ahafahanao manampy azy? Fantaro izay ilainy. Moa hoe fantanao? Ary fahatelo farany de mametra fanontaniana ihany koa hoe ahoana no hitarianao an'io olona io mba hahazo famonjena eo amin'i Jesosy, mba hahazo fanasitranana eo amin'i Jesosy? Ahoana no hahafahanao manampy le olona, hitarianao le olona ho tonga eo amin'i Jesosy? Tsy mora zany, kanefa azo atao tsara. Lay mivavaka aloha mora kely, lay mivavaka ho an'ny olona, mamantatra azy. Lay mamantatra an'le olona aloha tena mora. Lay mivavaka ho azy koa mbola mora. Fa rehefa manomboka tonga am'izay hoe inona no ilainy anampiana azy, ahoana hitariana azy makeo amin'i Jesosy, mety ho sarotra. Fa izao hoe hanampy anao ny Tompo rehefa vonona ianao, araka ny tenin'Andriamanitra, tsy amikery na mipahatanjana fa mifanahy koa Jehovah Tompony maro. Zakaria 4:4-9, tsy amikery na mipahatanjana fa amin'ny fanahin'Andriamanitra, afaka manampy anao Andriamanitra mba hafitanao manao izany. Hitahy anao aneny Tompo. Amen. Ny namanao Rija Esperanto Mory no niaraka taminao tamin'ity androany ity, ary manome fotoananao amin'ny fizarana manaraka. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na
feo fanantenana.org.